dona tany ao nozato atsinanana tafitrandro amin'ny telopolo ahitana olona ronjato lasa tsy manaky alofana sy atry ny fandrarana malalaka tsy misy intsony ny mpandrarana manjakatokana hoy ny filohan'ny fanavaozana fokonandroam-pirenena tsy voafaritra ny tetibola ilaina hoy ny sia alakamisy 7 janoary 2024 faltafaraka amin'ny andray tombokilasy tombovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasanao ampananjana sy ampitiavana anaraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany vao makasika ny raharam-pirenena avy hatrandry tsy nandray galona jeneraly ny kolonely Randrianirina satria tsy galona fa ho an'ny vahoaka no nitsanganany teto amin'ny firenena kolonely no nahafantatra ny vahoaka azy nanomboka ny 1 oktobra tamin'ny taondasa hoy ny fanazavany filohan'ny fanavaozana ankoatra izay namaly ny fanontaniany mpanao gazety ny filoham-panjakana manoloana ireo vaovao manitikitika ny maro eto amin'ny firenena ankehitriny taoriny lanonana fanolorana faneva anireo manamboninahitra jeneraly niakatra laharam-boninahitra ho an'ny taona 2024 teny Ivato no nanaovana izany fanampanazavana zaho tsy mahafantatra ny fisian'ny sidina nakany Dubai ny filoham-panjakana ny kolonely Mikael Randrianirina androany raha nanontaniany ny mpanao gazety momba ny vaovao miely ny amin'ny fisian'ny fiaramanidina mivezivezy matetika tatoato makany Dubai samy tsy misy mahafantatra ny olona tao anatiny sika ho izy ka tokony antefany amin'ny ACM ny fanontaniany Kampiherinandro ty hoe nisy vol indrona ka ny Dubai izy tao anatiny fantatrareo tao anatiny zay manontaniananao ka zaho koa tsy mahalala tao anatiny samy manontany any amin'ny ACM tsika hoe ahoana zany eto zao vao maheno zany mandihany koa ny resaka fa misy mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta mibaiko ny filohan'ny fanavaozana entitra ny tena ny laza fa tsy misy na iza mibaiko ny filoham-panjakana tsisy olona mibaiko ny filoham-panjakana zany eto fa ny ministra indray manana ny asany izy ny ataony fa ny filoham-panjakana mbola tsisy mibaiko azy hatreto aloha na izy na izy ankoatra izay nambarany filohan'ny fanavaozana fa olona mahazo vola sy voakarama ireo milaza hoe anao ezika eto amin'ny firenena ny olona mpanao ny renany olona mahazo vola olona karamain'olona izy karaha mahatarika vahoaka izy dia manandrama raha ohatra ka hatarika vahoaka fa ny malagasy tsy hanaraka anao amin'izany nanamafy ihany koa ny filoham-panjakana androany fa manaraka ny lalam-panorenana ny fitantanany firenena ankehitriny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no namoaka didy noho ny fananany ilay pouvoir régulateur efa fanao maneran-tany zany raha ny fanamafisany fa zahay mahatsapa fa manaraka ny lalàna zay ny ACC nanomeny io noho ny fahefana pouvoir régulateur zay ananany ACC eran-tany no nampiasainy andaminany ny zavatra misy iny tsika zao mbola ao anatiny inona moa constitution tsy miova ny institution rehetra mbola mijanona dia mbola ao anatintsika zany zao fa tsy hitako hoe inona amin'izay no tsy ao anatiny lalàna fa mba angatahako reny akao amin'ny ACC jeryny didy zay navoaka ny ACC tamin'ny volana novambra zay milaza fa tsy ho tratra ao anatin'ny 2 volana ny fanaovana fifidianana no ny antony maro fa miankina amin'ny zava-misy ny anaovana ny fifidianana izay ny didy farany navoaka ny ACC mariana moa fa adihevitra eo amin'ny sampanao politika nandritra ny herinandro maromaro zao ny sata misy ny firenena malagasy ankehitriny anisany nanambarany heviny ny solombavamboaka Rajerson Antoine izay milaza fa manjavazavy tanteraka very ny rehetra eo anatrehany ny zava-misy ankehitriny mametaka indray ny fanjakana hoe élection dans ao anatin'ny 2 ans dia ilay izy nefa rehefa jerentsika indray dia hoe 6 mois atao ilay atsontsika hoe fakan-kevitra nasionaly ao anatin'ny 6 mois zao tsika dia ho tapitra le 6 mois inona zany zao ny ainga inona ny nandeha aiza ho izy tsika iza le hoarahana le 2 taona ave le 9 ave le 3 taona ave iza ny andrafitra n'le sartana transition mazava mila ajobo io atsona hoe sarta de la transition tsika miteny hoe tsy ao anaty transition tsika tsy ao anatinina ary tsika zao ao anatin'ny tsika ankoatra ny solombavambahoaka miteny avokoa ny mpanao politika malona tsy fisiana rafitra mazava hitantanana ny firenena raha miaramila no mitondra firenena tokony hazava fa direktoary militaire no rafitra hitondrana ny firenena hoy ny jeneraly Ramakavelo hatramin'izao mantsy tsy fantatra hoe teteza mitasa republikan'ny fanavaozana misy eto hoy izy rehefa miaina an'izany eto hoe direktoary militaire zany satria za tao anatiny
mety zareo mitondra am'izao fotoana zao mo malala ny zavatra tena tany fa za amin'ny maha-olo-pirenena amintsaikefa zay nananako teto amin'ity firenena ity de tany sahirana fa na zany na tsy zany a miavatra teneniko foana tozy hoe tsisy mahita tombotso ny fanakorotana tsika malagasy any no tratra-farany eto ary ny olona velany zarany ary tsika menakavy miady an-trano taorian'ny lanonana fanolorana fanevana ireo manamboninahitra jeneraly niakatra laharam-boninahitra ho an'ny taona 2024 teny Ivato no nitondran'ny filoham-panjakana ireo fanazavana ireo androany tsy nandray galona jeneraly ny tenany tamin'izany ary nilaza fa tsy galona fa ho an'ny vahoaka no nitsanganany teto amin'ny firenena ary kolonely no nafantarany vahoaka azy tamin'ny 1 oktobra tamin'ny taondasa efa nomeny vahoaka ny voninahitra faratapo ny galona ho an'ny miaramila ho ny kolonely Irendrianirina ankoatra no mafisiny ihany koa fa mbola anatin'ny fanaovana tombana ireo mpikambana amin'ny hevon'ny gouvernemanta ny mpitantana ny firenena amin'izao. Tsy tokony ho vitaina amin'ny valiteny boraingina ny fiainam-pirenena ho ireo mpanao politika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy takona fena ny fahatongavan'ireo iraka manokana avy amin'ireo vondrona misy any Madagasikara. Nisy fiovam-pitantanana teto noho izany mila petraka mazava ny fitsipitondranana ny firenena ho ny fanazavana. Germaine Menjanary, Mathieu Princy. Marina arary ny fangatapana-zavana momba ny endrika hijoroan'ny firenena amin'izao io hoy ny antoko vahoaka miray na ny vami tsy misy ao anatin'ny lalam-pandrenana ny atao hoe filoham-panjakana fa filoham-pirenena izany hoe olona voafidim-bahoaka ho an'ny rafitra manaraka ny lalam-pandrenana mazava ny zava-nisy teto amin'ny firenena hoy ity mpanao politika ity fa nisy korontana teto ary ny ala teo amin'ny fitondrana ny mpitondra ny tsikatra hoy ny vami dia ezaina ny ampidirana ilay fitondrana ao anatin'ny lalam-pandrenana fantanina be da be ny tokony hiperaka constitution hoe le constitution taloha ihany no metina amin'izao fotoana zao sa constitution hafa misy midina aminazy fa fahatanana azy aloha amin'izao fotoana zao tsisy constitution eto Madagasikara satria na ny filoha raky tsy mazavazava zay indrindra ny zavatra tena mahalasa saina hoe move ny fitondrana amin'izao fotoana zao manohy ny zavatra nataon'ny Rajoelina sy ny forongony sa manao zava-baovao ireo rehetrarehetra ireo zany rehefa tena dininao sy alalinina le izy dia fanjakana ohatran'ny mpitana robaka zany filazana azy hoe fanjakana mandeo azy tsy tonga ho azy ny iraka manokana avy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena tonga hito amintsika ireo hoy ihany ireo mpanao politika ahina isy zavatra hitrangy eto amin'ny volana mars izao raha tsy mitandrana ny mpitondra hoy ny fanamafisany Zafimahova Serge tokony hitandrana ny fitondram-panjakana manoloana ny filalaovana ny fiainam-pirenena misy amin'izao hoy ny fanamafisany ozy zany le olona sasany hoe kareo ndray tady bola merina ndray le tamin'ny 7 sy karazany diso zay apreuve nga izy nanery hoe tsy maintsy misy discussion ka hoe ny filoha teo aloha zay naka ny tsitrapo ny zoam-pirenena frantsay zay mivoaka tamin'ny journal officiel na hoe gazety mpanjakana frantsay tamin'ny 7 zay ne mahatonga azy kendy io zay ne mahatonga ny Sadek indrindra ny Afrique du Sud reo tamin'ny Sadek reo ne firenena niady tamin'ny nazahoan'ny fahaleovatena efa laza ny filoha Cyril Ramaphosa rehefa nandray ny filoham-pirenenantsika filoham-panjakanatsika tany Afrique du Sud hoe farafatarana ozy hatramin'ny farany volana febroary zany hoe miandry zany zareo tsiko tsy pihana kely tsisy délégation na sud-africaine no anatin'le délégation tonga amin'izao fotoana fa zareo ho avy aorinan'io orinan'ity délégation sud-africaine ty efa mazava tsara ne zany le lalao tena niany tena fieritreretako azy hoe tokony ho tonga saina zany fitondrana ankehitriny fa le ho avy Madagasikara ny ampelantanany zareo hoe tokony tsy sangisanginy io na zany tsika mandray andraikitra samy malagasy taritiny ray aman-dreny ny FFKM adihevitra mipetraka eto amin'ny firenena fa tsy olona iray na antoko politika iray no mitaky mazava ny tondrozotra hitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao samy miaiky ny rehetra fa nisy ny fiovam-pitantanana teto amin'ny firenena ho an'ny mpanara-baovao ny fanajana ny lalàna sy ny safidim-bahoaka ihany no antoka ahafahana misoroka ny korontana vaovao sy mitondra ny firenena
ho any amin'ny fandriam-pahalemana maharitra. Makasika ny fiainam-pirenena izay isanidina an-dalambe ny lanja sorabaveny tsy niazo ny lapany antenemeram-pirenena Tsimbazaza ireo tanora milaza ho mandray andraikitra tamin'ny tolona atakin'izy ireo ny andravana tsy misy atakandro ireo andrim-panjakana navela ny fitondrana teo aloha nangataka ny aona tamin'ny sadaiky ireo tanora izay nanambara fa manomboka eto dia ho mpandray anjara mivantana amin'ny raharam-pirenena ny tanora. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny Artanjona. Nirotra tetỳ amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny maraina teo ireo tanora sy fikambanana maro mitambatra ao amin'ny vovonana anaty tolom-pirenena na ny vato ahitana ny GNZ, ny GNY, GHM, tolom-bahoaka Tanjanaka ary ireo fikambanana tanora sy olom-pirenena maro hafa naneo ampahabemaso ny fitakiana sy ny tsy fahafaliana manoloana ny fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny. Mitaky ny andravana ireo andrim-panjakana toy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana, ny antenemeram-pirenena, ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana nansoni ary ny gouvernement izy ireo tsy mila refusation ary mitaky ny anesorana ireo filongon'ny fitondrana teo aloha izay mbola tavela sy misalovana ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavany ny vato. Tongina tongavana eto dia izao ato amin'ny Assemblée nationale dia anisany fianao an'ireo olona tsy navita ny solotena ny vahoaka amin'ny masolo-bava-bahoaka azy. Amin'ny masolo-bava-bahoaka azy dia tokony hitondra teny ny vahoaka izy. Kanefa nandritra izay fotoana izay izy tsy navita nitondra fa ohatran'ny ny solotena ny mpitondra fotsiny. Ankehitriny dia takinay ny fandravana izany Assemblée nationale zany. Tanjona lehibe amin'ny tiantsika itiny fitakiana fanovana lalina na ny ireo fondation tena izy eo amin'ny fitantanana ny fanjakana fa tsy fanavaozana ny taratasy fotsiny mila fanorenana vaovao mifototra amin'ny tombotsoam-bahoaka izy ireo mangataka fionana misadaiky ihany koa ireto tanora ireto raha ny fanazavana hatrany ary manao antso amin'ny tokony hananganana ny Assemblée des Jeunes ho sehatra isolovava mivantana ny tanora. Tonga eto zahay araka ny teny teo dia tsy mila n'ilay refusation. Zany hoe tsy ilainay reo androm-pandrakana mbola maimbo foza rehetrarehetra reo dia sory raha vao reo. Tsy matoky intsony ireo rafitra misy ireo tanora nandray anjara tamin'ny tolona raha ny fanazavana indrindra fa ny FFKM arak'izany hitakin'izy ireo ny andraisan'ny mpitolona sy ny tanora andraikitra mivantana amin'ny fitarihana ny fikaonandoha amin'ny pirenena. Araka ny fanambarana hatramin'izay dia fotoana izao hijono'ny mpitolona. Hatramin'izay mpitolona nandritra ny taona 2017 araka amin'ny 2022 2022 dia tena kianja foana no nandraisana anjara. Eto amin'izay dia hiditra any amin'ny rafitra rehetrarehetra ny mpitolona rehetra. Izay faritana fa ny mpitolona dia ivelan'ireo antoko politika sy syndika sy ny sehatra samihafa fa mpitolona izay hitambaran'ny olom-pirenena ireo hetsika ny tanora araka ny raha hoe mitsangana ary tanora hatramin'izay dia mitsangana ny tanora ankehitriny. Mitony fitakiana amin'ny fanovana marina ho hiatrany ireo tanora mitaky ny mangarahara izay mifanaraka amin'ny etaetany vahoaka izy ireo manomboka eto tsy ho mpijery fotsiny raharam-pirenena intsony ny tanora fa handray andraikitra feno amin'ny hoavin'ny firenena raha ny fanamafisana izy ireo hatrany. Fa tsy mbola nisy hatreto ny dinika sy fampitam-baovao mazava momba ny famatsim-bola ny fikaonandoha am-pirenena hoy ny sekretera mpanatanteraka eo nivony sehatra ifanakalozana anatsarana ny fanaovana politika na ny siap Anika Ratsiraka nambarany fa ny famahana ny olana ara-politika no tokony olona rampamehana ao anatin'ity fikaonandoha am-pirenena ity. Germaine Menjanary, Mathieu Prince. Mbola tsy voafatra mazava hatreto ny teti-bola ilaina anatanterana ny fikaonandoha-pirenena ary mbola tsy tafiditra ao anatin'ny teti-bola pantsakana lasitra ho an'ny taona 2024 izany. Miteraka aiahy eo anivony mpisehatra politika ihany koa ny mety ho fitaran'ny fepitaona anatanterana ny fikaonandoha-pirenena ny maro-bola mety ho ampiasaina amin'izany raha ny fanazavana. Manahirana ny resaka vola amin'io financement n'io concertation nationale io ny antony dia tsotra ny cadre mbola tsy ananana ny fomba anaovana anazy sy ny olona tokony hanao anazy fa efa vita ve ny budget momban'izy io zay aloha tsy mahafantatra satria zay ngambany tsy nifampiresahana ary ny tenako moa tsy amin'ny maha-secrétaire national ny antoko aremahako na tonga teto fa en tant que secrétaire exécutif ny SIAP sehatra ifanakalozana tsara no fanaovana politika ary zay dia mirona tanteraka amin'ny fanaovana concertation nationale fa ny fomba anaovana azy angamba ny efa mifampidinika zay dia hoavy ny tolo-kevitra omenay ny fitondram-panjakana sy ny FFKM zay fampiresaka taminay. Tokony ola ara-pamehana mandritra ny fikaonandoha-pirenena ny fandiniana lalina ny lafin'ny politika hoy Anika Ratsiraka
izay nanamafy ny fahavononan'ireo mpanao politika mivondrona ao anatin'ny siapa anolotra sosikevitra sy vaolana indrindra ho fisoroana miverimberina ny krizy ara-politika izay efa mahazo ny firenena imbetsaka. Dia ao anatin'izay zany tsy maintsy jerena sosialy fa tsy maintsy jerena koa politika. Ary mitondra firenena dia politika. Na ohatra ka anao assise nationale tsy maintsy jerena satria politika no mahatonga antsika tsy difficile na politika sosialy tsy difficile ny politika ho an'ny vahoaka no natonga angamba ty fiakarany krizy ty dia eo moa zany no tsy maintsy mifampijery ary ao anatin'ny siapa moa misy ny antoko manana traikefa ny antoko arimamy zany dia mankalaza ny fahadimampolo taona ny raha teo ary mitondra helandrindra teto Madagasikara ka manana tolo-kevitra zay mba mipetraka ao anatin'io zavatra io ahafahana manatsara ny fiainana Madagasikara ary mba tsy hiverenana krizy. Etsakilany no mareny minisy mpanjakana misanana fanavaozana Anitra Razafimanantsoa fa aroso odiniana ao anatin'ny volavolana teti-bolam-panjakana asipantsina ho an'ny taona 2024 ny vola ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny fikonam-pirenena. Na eo aza ny anjara biriky famatsimbola avy amin'ny fanjakana dia tsy manakana ny fisian'ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mientana rehetra na amin'ny lafiny arabola na arak'olona na ara-pitaovana ho fanatanterahana ity fikonam-doha ity izay everina ho zava-dehibe ho an'ny ho avin'ny firenena. Mijany amin'izay vaovao politika izay maro amin'ireo antoko politika voalaza fananao sony ny fifanarana politika no sokajiana ho anarana fotsiny sisa ka tsy mahagaga raha niala ireo manana ny etika sy ny deontolojia ny mazava tsara hoy ny Dr Iniasa Randriamamizavy. Misy lalàna mifeny antoko politika hoy ny fanamafisana ka fanontaniana mipetraka ny hoe firy tamin'ireo antoko ireo no nahavita nanaraka izany amin'ny atsakany sy andavany hoy ihany ity mpanaraka ny raharam-pirenena ity teo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanary sary sy rindrantsary ny Mathieu Princy. Voafatra mazava ny andraikitra sahan'ny ireo antoko politika raha ny lalàna mifeny antoko politika eto Madagasikara. Tokony andray anjara amin'ny fanabeazana ara-politika ny olo-pirenena ny antoko politika, anolotra vina sy programa mazava ho an'ny firenena, andray anjara amin'ny fifidianana, anara-maso ny fitondrana ary ampiroborobo ny demokrasia sy ny fampandrosoana ifotony. Voalaza fa 400 ireo antoko politika nanao sonihy ny fifanarahana politika. Firy amin'ireo antoko politika ireo no manana fototra ary firy amin'ireo no nandray anjara tamin'ny fifidianana hoy ny mpandinika raharam-pirenena nametra-panontaniana. Miary amin'le toko politika somary manahirana ihany mieritreritra 20 toko politika dia reo ve nanaraka tsara ny lazain'ny lalàna feny toko politika loi 2010-011 angamba izay ao teneny mazava mihitsy hoe tsy maintsy nametraka ny statut eny ary isan-taona any amin'ny ino moa ty any amin'ny ministeran'ny atany izy tsy maintsy manao congrès izy farafakely isaka ny roa taona mandrafitra ny Brown nanao an'izany ve zareo nandray ary tsy maintsy mandray anjara fifidianana isaky ny fifidianana nandray anjara ve zareo fa ny fantatro raha toko politika nresanareo dia nitimbany hoe nandray anjara feno izy tamin'ny fifidianana rehetrarehetra ny teto Madagasikara ny SVM koa ngamba raha tsy diso ako nandray anjara feno fa ny akoatr'izay dia ny MMM nandray anjara feno fa ny akoatr'izay tsy reko mihitsy hoe nandray anjara iza zany le 570 reo fa raha mieritreritra andreo dia reo le manaroatra andreo hoe tonga ndray ty niteteza mita dia andao ndray amorona CTCST dia amorona gouvernement iraisana dia samy apidipiditra ny olony any zay ny fahazahoko an'iny ho anahy manokana za tsy manaky an'izany aza sy mba namizatra ohatran'izany ny firenena. Manana andraikitra lehibe eo amin'ny firenena ny antoko politika saingy raha ny zava-misy ankehitriny maro amin'izy ireo no tsy mahavita izany andraikitra izany fa lasa anarana itadiavana tombotsoa fotsiny ihany. Lasa tsy fampandrosoana ho an'ny Madagasikara ny fananana antoko politika maro eto Madagasikara raha izao zava-misy izao ho iatrany ny fanazavana. Lafomba vao afa tanteraka kosa indray natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandarana asa asanay izay mikendry ny fanofanana sy famodirana an'asa ireo tanora eo amin'ny sihatry ny BPO na ny antsoina hoe call center. Tanora manodidina ny 309 no hofana mandritra ny 520 volana ka afaka hisehatra amin'ny asa vetrany aorian'izay. Tsy tokony salasala ireo orinasa tandray tanora vao hofana hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika satria efa malalaka ny sehatry ny fandrarana tsy misy intsony ny mpandrarana manjaka tokana fanampanazavana.
isa telonjato sy arivo no afaka isitraka fampiofanana arakasy ary afaka hiditra eo amin'ny sehatra ny asa avy hatrany ao amin'ny sehatra BPO na ny business process outsourcing na natsoina hoe call center aoriana 5 volana ao anatin'ny fandarana asa asanay tanterana itetika SAPIC na ny pôle intégré de croissance tanjona ao anatin'ny izany ny anesorana ny vesatra fa ny sehatra tsy miankina mamorona asa mamaritra ho an'ny tanora betsaka na toy ny sehatra azo trandrana anatin'ny sehatra nomerika raha ny fanazavana raha anatin'izay ny BPO manaraka eo koa ny resaka fintech zany hoe ny fampiarana ny teknôlôjia amin'ny resaka finance fatatsika zany amin'ny mobile monnaie sy ny karazany zay manatsara ny inclusion financière zavatra ray lehibe zay tena mbola mila atosikana defa misy ara-mandeha fahatelo ny fanamboarana logiciel zay ananan'ny malagasy tanora maro fahaiza manao fa mila maro satria afahana manao exportation na service eto toerana ihany le olona miasa kanefa anyvelany mandao ny mampiasa azy mampidibola zany faefatra ny resaka data center sy ny cloud ba tsy ny fanjakana malagasy vola amin'ny alalany tohana avy amin'ny banque raisam-pirenena ary taterany tetika asa pôle intégré de croissance na ny PIC miaraka amin'ireo ministera voakasika ity fandarana asa ity maro ireo sehatra iasan'ny banque raisam-pirenena anampiny ireo tanora sy amatianina azy ireo. La Banque mondiale avec vos équipes est en train de préparer un autre projet en plus du PIC, un projet d'envergure qui permettra à plus de 500 000 jeunes malgaches de recevoir une formation professionnelle de qualité. Nous travaillons avec le ministre en charge de la formation professionnelle, avec le secteur privé et avec d'autres partenaires. Et ces formations seront du niveau de travailleur jusqu'au niveau ingénieur dans les métiers des chaînes de valeur de l'agrobusiness, de l'agriculture, comme on vient comme PIC le fait, mais en plus, ça va de la production à la commercialisation en passant par la transformation. Dans les métiers de l'énergie, comme vous le savez, nous voulons accompagner aussi votre volonté pour électrifier tout Madagascar. Tanora avokoa no mandrafitra ny fiarahamonina malagasy ary isan'ny mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fampiroboroboana ny toekarena raha ny voatrandraka sy manana politika mazava ny mpitondra. 27 faingo isanjato ny tanora dia latsaky ny 30 taona avokoa. Varavarana misokatra ao amin'ny tanora ho an'ny asa sy ny fahaiza-manao ny nomerika ho ny ministry ny postra. Tsy fotoana mijanona ho mpijery zao fa mitaky fandraisana andraikitra ho ny fanamafisana ady lehibe apetraka ny fahafahany rehetra mampiasa ny teknôlôjia tsy ho fananan'olombitsy intsony mba tsy ho fananan'olombitsy intsony ny teknôlôjia fa ho azony rehetra jifaina sy ampiasaina tokony mora tahaka ny vidy mofo dipaina eny an-tsena ny internet sy ny fitaovam-pifandraisana fifandraisana manerana ny nosy ny smartphone na solosaina azony tanora sy ny fianakaviana tsirairay jifaina Andriamatofilo ny fanatrehanao eto androany dia manamarika mazava fa lahara-pahamehana ho an'ny fitondrana ny tanora malagasy sy ny hoaviny izy ireo rehefa manome fitaovana sy fahalalana ho an'ny tanora ny firenena iray dia tsy ny fiainan'ny tanora fotsiny no miarina fa ny firenena iray manontolo no mitsangana ka rehefa mijoro ny tanora mijoro Madagasikara ary rehefa mijoro Madagasikara tsy misy tsy ho vitana. Laharam-pamiana rivandohan-drarany fitondrana fanavaozana ankehitriny fanomezan-danja ny tanora indrindra eo amin'ny sehatry ny asa tsy mijano ho kabary fotsiny fa misy fanatanterahana tsy tokony hisalasala ireo orinasa handray tanora voahofana ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika satria efa malalaka ny sehatry ny fandrarana tsy misy intsony ny mpandrara manjaka tokana mampirisika ny rehetra ihany koa ny tena ny ampanjaka ny famarinana ao anatin'ny tetika asa ho lavitry ny kolokolo sy ny katrana-drano. Tsy tokony hisalasala ireo orinasa handrayan'ireo tanora rehefa tsara ofana izy ireo efa misokatra tsikelikely raha teo ny sehatra fandraharahana eto Madagasikara tsy misy tsony ny mpandraharaha manjaka tokana mifehy ny seha-piarina rehetra fa efa miamadio ny kianja ivoaran'ny sehatra tsy miankina efa miezaka zahay manala an'ireny sakana isaky ny sehatra eto Madagasikara ka tsy velarany fifaninanana masina amin'ny resaka fandraharahana eto Madagasikara fa izany sakana zany dia mbola be da be
no misy fa ho hitanareo tsikelikely eo a ny fanesorana azy. Miverina mitodika aminareo tanora ny tenako tsy misy tsy nilaza hoe ny tanora ho avy ny firenena ary mariny zany saingy tsy tokony hijanonao kabary fotsiny fa arahina asa ka izao tetika asa fanofanana ny tanora izao dia anisan'ny dingana lehibe tanterahintsika anomanana ho avy tsaratsara kokoa ho anareo. Ny fikirakirana ny teknôlôjia informatika raha teo dia anisan'ny sehatra iray manavanana anareo ka iveriko fa maro no olina sy soratra anarana amin'ity fiofanana ty. Ny tanora malagasy tokoa mantsy dia tsy manipuleny robot tahaka ny filazan'ny sasany fa mahafehy tsara anio taranjeo ary mahay mandanjalanja sy mamakafaka. Raha ny fantatra misa efatra ny andiany ahatanterahana ny programa anasa asanay ary tanora misa 300 no ofanina ao anatin'ny 12 volana. Ireo andiany efatra ireo dia ho tanterahana isaky ny 3 volana. Mahatratra 29 ireo tanora raisina mandritra ny andiany voalohany, ny andiany faharoa 27, ny andiany fahatelo 27 ary 27 amin'ny andiany fahaefatra. Ho tanterahana ny 7 telopolo sy 13 janoary amin'ny 15 bare manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva kosa ny fandraisana ny tanora amin'ny andiany voalohany raha ny fampahafantarana ity fandarana ity. Totosandro ho any ihany koa ny fifanovatsony fifanaram-piaramiasa teo amin'ny tetika asa PIK ny fitondram-panjakany ny mpamatsy vola ary ireo orinasa voakasika. Pejiny toekarena manolona ny fahasarotana ara-toekarena iainan'ny Madagasikara ankehitriny dia tsikaritra fa ady hevitra lehibe eo ny mpandinika sy pay toekarena ny resaka fanarenana ekonomika. Tsy safidy intsony izany fa zava-dehibe sy tsy azo itovirana raha tiana nitondra ny firenena ho amin'ny fampandrosoana maritra amin'izao hoy Serge Zafimahova fanadimpanazavana. Rehefa miverina mandeha tsara ny toekarena dia mitombo ny asa azo sahany, miatsara ny fidiram-bola ny isan'ny tokantrano ary miaina tsikelikely ny tsy fitovina ara-sosialy. Tokony hijery ny lasa mba hibanjinana no avy hoy Zafimahova Serge mpandinika toekarena. Tamin'ny fatogavany filodijeratseraka tao amin'ny fitondrana tamin'izay fotoan'izay a dia itsika zany a nitodika tamin'ny tany tatsinanana satria zany a hoe nitandrefana zany a tsy nitondra loatra fahombiazana. Rehefa nitodika zany tsika tamin'ny tany tatsinanana dia URSS sy Corée du Nord no ny raha tsika zany no totsika hoe nanana fifandraisana be. Dia tamin'izay fotoan'izay koa tapahantsika ny fifandraisana tamin'ny tany tandrefana. Zavatra hita nefa tao anatin'izay expérience zay a kely ihany ny fanampiana azontsika tamin'ireo firenena nandrasanareo. Ary rehefa tonga ny taona raiky amin'ny 20 en cessation de paiement Madagasikara, dikan'izay zany a fahity. Dia miverina indray zany tsika tamin'ny tany tandrefana. Raha 180 millions de dollars nitroso ivelany Madagasikara tamin'ny 7,700 dia lasa 3 milliards 900 millions de dollars itroso ivelany Madagasikara io a tamin'ny taona 7,700. Rehefa tonga indray ny fitondrana nitarity ny Flo Safiaber dia nisy an'le hoe nitady lalam-bola hafa zany professeur Safiaber, nahita an'le hoe financement avy any Liechtenstein. Or le izy le financement tsy Liechtenstein mame azy fa vola mivoaka avy eo amin'ny banque BOA anaovan'ny zareo opération commerciale. Raha jerevana zany ny total le izy tao amin'ny 12 millions de dollars na hoe 12 tapitrisa dollars azafady fa tsy lafitrisa 12 tapitrisa dollars. Dia fa nanimba nefa izay ny fifandraisantsika tamin'ny mpamatsy vola tandrefana indrindra zany ny FMI sy ny Banque mondiale. Mampanay ny fanarenana ara-toekarena raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mila fitandremana ny fitantanana ny firenena ao anatin'ny vanim-potoana toy izao hoy ny fanamafisana. Voaingana angamba tamin'ny herinandro tao zany nisy resaka hoe tonga teto ny banky mpanjakana rosianina zay sous sanction ary amin'ny tany tandrefana à cause ny ady any Ukraine zany. Dia sous sanction zany io banky mpanjakana rosianina io. Le izy zany zao fipetraky le izy zaretsaretra zany mila fitandremana
am'le ao anatin'ny lalao a misy a akehitriny azadino a akehitriny a 5 isanjato ny tetibola mpanjakana na hoe loi de finance malagasy zany 5 isanjato ny tetibola mpanjakana io a de fanampiana avy any ivelany io fanampiana avy any ivelany io a de avaty amin'ny tany tandrefana zany na hoe ndrafitra miaradia amin'ny tandrefana particulièrement ny firenena matanjaka arabola ohatra ny Chine na ohatra n'ireo tany arabe reo hoe Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite reo firenena reo tsy manampy amin'ny atsona hoe aide budgétaire fa nen'zareo zany tonga de projet financier de eo zany tsika mila mitandrina satria le izy mila ekipa zany tena matanjaka fa itsika manko rehefa mitondra fanjakana eto amin'ity Madagasikara ty ohatra misy le atsoko hoe délire juvénile isan'ny nahay nametraka paikady nanarena nantoekarena ny fitondrana ravalomanana tamin'ireo mpitondra nisy teto Madagasikara hoy ity mpamakafaka toekarena ity ny filo ravalomanana izy ndray zany azy tonga de napetra mazava hoe ny fifandraisana miaraka amin'ny Allemagne sy États-Unis zany no ataotsika hoe natao priorité teto anatin'izay zany tsy de nisy problème mihitsy zany tamin'ny reo organisme ohatra ny Banque mondiale sy ny FMI mahazo lazaina izy fa zanaka mafatrapoany Banque mondiale sy ny FMI tamin'izany fotoana zany tsy azo sarahina amin'ny fanavoazana ifotony ny fanarenana ara-toekarena izay fototra azahoana manangana rafitra maharitra manatsara ny fototra-vitrasa ary iomanana amin'ny hoavy raha tsy misy izany dia ao sarotra ny anatrarana ny fandrosoana marina sy maharitra tapaka teo nivy filan-kevitry ny ministra tamin'ny tserinandro ity fa misokatra ny fahazon-dalàna amin'ny fitrandrana arena kibon-tany ankoatra ny volamena rehefa niato nandritra ny 12 taona isy ny rindran-damina aravina ka tsy azo ekena intsony gaboraraka amin'ny sehatra io hoy ny ministry ny arena kibon-tany izay nanamafa arahy maso akaiky ny fidiran'izany ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana fanadadiana nataony Narcisse Karazafy sy ny Artanjona mahery 7 isanjato ny entana fanondrana avy eto Madagasikara no avy amin'ny arena kibon-tany araky ny angodrakitra ofisialy olona vitsy ihany no tena mahazo tombontsoa tamin'izany nandritra ny taona maro indrindra noho ny fitrandrahana sy ny fanondranana antsokosoko izay nitranga nandritra ny 12 taona farany nandritra izay fotoana izay niato tanteraka ny fahazahon-dalana hitrandraka arena kibon-tany hafa akoatra ny volamena tao anatin'izay anefa betsaka ireo arena naondrana antsokosoko ka niteraka fatiantoka goavana ho an'ny fanjakana satria 13 kilao mahery monja ny volamena voasoratra ara-panjakana fa naondrana raha nitatitra ofisialy tamin'ny taona lasa araky ny réforme zay natao dia misy natao hoe appel à concourir zany hoe karazana appel d'offre io zany zany hoe misy toerana efa natoka amin'ny fanjakana efa ananany atota-kevitra na ananany donné dia réservena les zones dia avy eo iny anaovana appel à concourir amin'izay fotoana zay zany sy ny hoe premier servi premier venu premier servi tsony no fomba fahazahoana permis minier fa appel à concourir ny fahatelo fomba fahazahoana permis moa zany dia mbola mipetraka ihany lay ataotsika hoe ireo zay fa nametraka fangatana taty amin'ny bureau du cadastre minier de Madagascar na ny BCMM dia ireny no ataotsika hoe traitena ny dossieny dia mahazo an'izay permis zay misokatra kehitriny fangatahana fahazahon-dalana hitrandraka ara-dalàna araky ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra nametraka fepetra entitra nefa ny fanjakana manoloan'izany ka isan'izany ny famerenana ireo mpitrandraka madinika ifamondrina anaty fikambanana azahoan'izy ireo mangataka fahazahon-dalana amin'ny fanjakana no atsaraina ihany koa ny rafitra azahoana ny fahazahon-dalana izay voafetra ho dingana 3 amin'ireo orinasa madinika mba hanamora ny fampanarahan-dalàna ka tsy hanaovana sorona ny fanaraha-maso ampitomboana ny fanaraha-maso ny famokarana sy ny fanondranana arena kibon-tany ho ny fanamafisana ka ampiarina ny lalàna ho an'izay tratra manondrana volamena na arena kibon-tany atsokosoko araky le fanambarako teo dia misy ny atao hoe plan RSE zany hoe tsy maintsy manao fampiasam-bola amin'ny ara-tsosialy ny tompona permis misy budget RSE zany atokana ao anatin'izay isaky ny permis tsirairay dia tsy maintsy manana an'io zavatra io ary io obligatoire zany hoe fasainy kosa le izy dia fifanarahana telo tota
zany hoe fifanarahan'ilay orinasa miaraka amin'ny vahoaka mpisitsaka tombontsoa ary ny fitondram-panjakana. No tanterahana androany ny adevitra sy ny tatitra Pabemaso mikasika ny fitantanana ny sehatra fitrandrahana renan-kibon-tany eto Madagasikara anisan'ny hodiniana ny fandraisana andraikitra ho fampiroboroboana ny mangarara sy ny taperina andraikitra ny andraikitry ny renan-kibon-tany amin'ny fampandrosoana ny firenena ary ny fifandanjana ilaina amin'ny fitombona ara-toekarena sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Vaovao ny sosialy sy ny ady amin'ny tsy maty manota ihany no tanjona izao fitondrana fanavaozana izao fa eo koa ny fanatsarana ny fanajana ny zon'olombelona sy ny famendrehan'ny fiainan'ireo voafonja ihany koa hoy ny ministry ny fitsarana androany nandritra ny fitsidiana nataony teny amin'ny fonjabe ny Manjakandrena tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny toerana ipetraran'ireo voafonja sy ny fanavaozana ny toerana ampiasan'ireo mpandrarany fonja atetika azy izay tanterahina ao anatin'ny projet d'appui à la justice Madagascar atao ry ny fanavaozana ny fonjabe ny Manjakandrena azaka fonja 300 izany ary 20 teo aloha enina amin'ny 30 ireo vehivavy voafonja ao toerana ka 2 amin'ireo mbola tsy voatsara 70 taona sy 20 taona no mafisy ny ministra fa tsy natao ery famiretana ny fonja fa fanetsina misy nitetika asa ho fanatsarana sy fijerena manokana ny zo maha-olombelona fanampanazavana. Izahay dia miady amin'ny tsy maty manota fa na izany arany ihany dia mijery ihany koa ny mahaolona an'ireo voafonja satria na dia eo arany atao hoe fanenjehana ara-pitsarana dia jerena ihany koa ny lafiny mahaolona sy ny zon'olombelona ka anisany izany ny fametrahana ny fonja vaovao ao anatin'ny tetikasa izay omaninay ihany koa ny fametrahana ny peine alternative à l'emprisonnement na ny ataontsika hoe sazy ialana amin'ny famonjana mba tsy famonjana foana ihany ny sazy izay ho avoaka ny fitsarana fa misy ihany koa ny atao hoe travaux d'intérêt généraux na ny asa izay ilain'ny rehetra ho ataon'ny olona izay voasazy ary farany dia ny fampahafantaranay hatrany an'ireo voafonja fa dia ny liberté conditionnelle na ny fivoahana arahina fepetra dia zony voafonja rehetra izay navita atsasaky ny sazy izay condamné azy ireo zany no ezaka apetraka amin'izay fanajana ny zon'olombelona fanalefahana ny sazy ho an'ny voafonja ary fametrahana ihany koa izay atao hoe ataontsika hoe dimension humaine ny détention zay. Makasika ny toetry ny andro tany amin'ny manodidina ny 700 kilometatra avaratra andrefa ny Besalampy no nisy ny foibe n'ilay andro ratsy ao amin'ny lakandran'ny Mozambika tamin'ny 3 ora tolakandro teo mitombo hery miandalana hatrany izy klasa dépression tropicale 10 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'ny arahina tafiotra 10 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny ny kisaka miadana ny anatsimo somary atsimo atsinanana izy tao anatin'ny ora farany ka nafaka 7 kilometatra isan'ora tombanana itombo hery hatrany ity andro ratsy ity ka mety ho lasa rivodoza any ho alina na rahampitso maraina avinavinaina hiditra amin'ny tanety eo anelanelany maintirandro sy mahajanga izy ny maraina ny sabotsy raika amin'ny 30 janoary 2022 ka mety hatratra ny tanjaka rivodoza mahery na cyclone tropicale nahazo filazana loza manambana amin'ny loko mavo ny faritry Boeny sy Melaky nahazo loza fanarana amin'ny loko maitso kosa Betsiboka ny distrika ny Fenorivobe Ankazobe ary Anjozorobe. Faponina manodidina ny 200 no lasa tsy manan-kialofana herinandro mahery zao avokatry ny fibodona tany tao Anozato Atsinanana manoloana izany dia miantso ny fitondrana isan'ambaratonga n'ireo mpona satria tsy manana alofana ary mitaky ny amerenana azy ireo ny tany fanampanazavana eo amin'ny sary ny aritanjona. Hatramin'ny taona 770 no nonina tamin'ny tany ray tao Anozato Atsinanana ambanina nosipatra ny ireto olona ireto herinandro lasa nefa izay ny poizatapoka ireo olona ny laza fa tompony tany nandraona sy nanala azy ireo tamin'ny kery. Dia za zany zavokely teraka voalohany teo za zao nefa 7 taona dia tsy tsara hoe nandritra an'izay taona zay tsisy olona nitonona tompony tany io feketriny misy olona mitombotomona tompony tany io izy kitihany eo foana zay isan'andro aty nisy taona zany tamin'ny fitongana lasa taloha dia hoe zay nanazary tany nandritra 10 taona dia efa nazo ny toerana nefa feketrina misy manizingizina foana zay isan'andro
tsisy tanenana mihitsy matory ety amin'ny sisiny arabe zay amin'izao fotoana izao ka mangataka tompoko député ny sy babam-bahoaka ny ben'ny tanàna mangataka aminareo zay mba apitao amin'ny filohan'ny fanavozana zay mitondra amin'izao fotoana izao zao etaetapona sy fahoriana izao satria matory an-dalana ny lamba reny motsaky ny orana mikija ety amin'ny arabe no mijoro. Tafitrano 2 ahitana olona mahery ny 200 no noterina hiala tamin'ny tranony ary efa herinandro mahery zao no lasa tsy manan-kialofan'izy ireo. Manana taratasy ara-dalàna sy mazava manamarina fa azo ireo ny tany anefa ireo tolona ireto raha ny fanazavana. Fampitahorana zany raha mijanona nareo dia migadina nareo na voatifitra dia inona kosa moa natao dia tsoka daholo raha ny entanay regny mbola bloqué daholo andrasa aloha anao hoe bloqué ny entanay fa tianay zany avoay le entanay eo mbo lafolafo ihany le entanay dia hoay zary nandehananay raha akandro kosingananay zany hoe avoaka amin'ny forcé zay hoe mivoaka daholo nareo fa tsy anareo tsony ty dia tondrahan'ny polisy vao miditra ao anatin'io tanàna io ka zay dia mangataka ny filoham-pirenena Mikael sy ny député faraitsana faefatra mba hanampy anay farazaingana mihitsy aloha fa tena fa mijaly reto olona reto dia mba manaingy an'ireo fitondram-panjakana rehetrarehetra zany zay ministra mbara tonga isan-karazany mba hanampy anay. Nilaza ireo mponina fa efa 10 taona no nitoerany teo ary nambaran'izy ireo fa pisoloky ireo olona milaza fa tompony tany ankehitriny. Nambaran'ireo olona milaza ho tompony tany anefa fa tsy andresy azy ireo ireto olona norohana ireto. Anao dia le olo ireo teo anatin'ny efa folo taona mipetrarana teo amin'ny tanàna le olona azo madama dia ndroan'le olona kosa be dia mety zany madama kosa tsy mety zany tao anatin'le 10 taona mety koa le olona tsy mety zany satria tsy mety izy azo madama satria reo olo reo zany rehefa vahoaka maro reo verzo azonareo dia tsy mety izy fa misy zany le olona zany azo madama tokony olona zany hoe fitondram-panjakana zany mba hiaro amin'le olona mampalaelo an'ireo olona ireo satria le olona tsy manan-kelovana. Manoloana izany miantso ny fitondram-panjakana sy ireo tompony andraikitra mahefy ireo fianakaviana traboina mba hijery akaiky sy andray andraikitra maiky amin'ny tira raha ity. Pina zao dia matoritory eny fotsiny ny zavatra tsy mijaly na ny akoho kely zao maty vao hitsakitsaka mivery latsaka anaty rano dia mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay mba hijery tanana anay satria zay izao mpitorana misy anay ataonay hoana moa ny ady amin'ny mpanambola izy raha tenenina afa nyteny taminay zay nareo tsy aresy anay mihitsy ozy izy ninona zavatra ataonareo satria mipatroko tsy ho resinareo zany fa maneke fotsiny dia omena anazy hono ny atsasaky le tany dia zay izy vao hianaiky amin'io fa raha tsy zay dia ho lasany tanteraka io dia zao moa zay efa voaroko amin'le toerana io dia ety amoron-dalana zao zay. Mitaky ny rariny sy fiarovana ny zon'olombelona ireo mponina mba tsy hisy intsony ny fandroahana olona ankery indrindra rehefa mbola misy ady ara-dalàna sy profy mazava ampelantanany ireo voagasika. Pejin'ny kolotsaina miverina tsikelikely ireo hetsika ara-javakanto nalaza tamin'ny taona 2000 amin'izao fotoana izao. Mijoro daholo ihany koa ireo mpanakanto fantadaza tamin'izany fotoana ary mbola tsy le filaza isan'izany hetsika ara-javakanto nalaza tamin'ny taona 2000 ny Kebelkanto izay verina amin'ity taona ity faratsika ny fanadihadiana. Niverina indray rehefa niatona nandritra ny 10 taona ny Kebelkanto rindra mpampisehonan-kira efa saika lasa kolotsaina nantomboka tamin'ny taona 2000 fotoana mampiray ireo mpihira natarika malaza iray ohatron'ireo mpanakanto malaza hafa taorian'ny fiatoana nanomboka ny taona 2020 dia averina indray ny Kebelkanto 2.0 miaraka amin'ireo mpanakanto voafantana toa ny Tovijay, Tosy, Malala, Ayam, Joanne ary Nani. Dia amin'ny maha-Kebelkanto anazy dia misy ireo hira izay hozaraiko tiako tenenina hoe hiraiko miaraka amin'ireo artista notsokaina efa voalaza teo dia misy ihany koa miova kely ilay zavatra satria tamin'ny pendoana dia miditra tsirairay fa amin'ity misy ny atao hoe duo, trio zany hoe ireo artista ireo zany hiara-hira eny ambony sehatra misy mazava ho azy ny hira iarahanay miaraka. I Tovijay no nanokatra ny Kebelkanto voalohany tamin'ny taona 2003 ka izay no antony safidianana azy hanokatra ny andihany 2.0 amin'ny ankapobeny. Fotoana iray hanasongadinana ny hira ny Tovijay nakafiziny olona hatramin'izay ity Kebelkanto 2.0 ity no sady famerenana indray ny asin'ny Kebelkanto eo amin'ny tontolon'ny zavakanto. Kebelkanto Tovoa
mba ahafahana mampiavaka le izy ao anatin'le hoe concert tovo hatramin'izay dia ny artiste fotsiny no ny ampy nasaina atao anatin'ilay izy fa ny musicien mitrotro ny musicien manaraka hatramin'izay dia antovo. Ny 5 febroary avy izao no hifampitaona amin'ireo mpankafy azy etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ireo mpanakanto fanta-daza dia hitovitray malala ao amin'ny tarika zay Ayam, Joanne ary Nani anomboka amin'ny 3 ora tolakandro ary haritra adiny 3 sasany eo ny fampisehoana isy ireo hira iarahan'ny mpanakanto miantsehatra ka ezahana manokana ny anomezana fahafampony sofina sy ny maso raha ny fanazavana trano. Angola mitalao fa tsy mety utoy ny saiko raha tsy eo akaikinao raha ny eritreritro fotoana iray no andrasako dia ilay andro iray iaonatsika dia ilay andro iray iaonatsika dia ilay andro iray iaonatsika eto indray. Voatery ora sy fotoana dia tsy mety nangiva dia antso anao foana tsy afaka hoandoha nandalo an-tsaiko avako ireo kisarisary izay niainantsika roa. Maresaka avy any ivelany miatrika krizy maha-olona goavana i Mozambika taoriny herinandro maromaro nisy ny oram-betsaka janona sy tondra-drano andrava-tanàna sy fototra-afitrasa maro tany antoerana. Miakatra trano ny sanymaty sy ireo olona very fananana raha mbola mitoy ny aiaino loza ara-pahasalamana fanampanazavana. Araka ny taremarika ofisialy farany, olona 220 no namoy ainy, 7 alina no nafindra toerana ary 7 alina senesi no trabona no nitondra-drano namely amin'ny Mozambika. 100 ireo faritra dibo-drano tanteraka. Ao amin'ny distrika Manika, misy foibe fandraisana vonjimaika ireo olona nafindra toerana, saingy marefo ny fepetra iainandreo olona ireo satria potika ny lalana ka manasarotra ny fitaterana ny fanampiana maha-olona. Fianakaviana maro no voaterina andao ny fonenany. Tany am-boalohany 570 ireo olona tao amin'ity foibe ity, saingy nafindra toerana ny sasany. Amin'izao fotoana izao, 720 sisa no mbola mitoetra ao. Mampitandrina ny mety hampirongatra ny loza ara-pahasalamana sy ara-tsakafo, indrindra ho an'ny ankizy ny UNICEF. Miamafy izany no ndrano maloto sy ny fianaky ny arety mifindra. Mbola mitazona ny fanairana mena ny manam-pahefana ary mbola manahy amin'ny fitombon'ny fahavoazana ara-batana sy ara-materialy. Amaranantsika ny fampalalamba toy ny mahazatra ny hisatranga hafakely. Lehilahy mahazakatsika be sy ny zava-maniry mihinana bibikely ireo indray no entina aminao androany. Wimof dia fantatra amin'ny anarana koa hoe ilay lehilahy ranomandry na Esman. Teraka ny 20 avrily 1770 tao Sitar ta Pays-Bas tenany. Olona malaza maneran-tany noho ny fipetrahana anaty atsika ka nahazo record maro ao amin'ny Guinness World Record Wimof. Nanomboka tamin'ny taona 2000 nampalaza fomba fanazarantena manokana iray antsoina hoe méthode Wimof ity lehilahy ity. Mifototra amin'ny fanazarantena miatrika atsika, fomba fifohana rivotra manokana ary fisaintsaina n'ity fomba ity izay manampetsaka amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina. Teraka tanaty fianakaviana tsotra ary notezaina tamin'ny finoana katolika Wimof. Na izany aza, fony tanora izy dia efa liana tamin'ny filozofia sy ny fanotasinanana toy ny bouddhisme jaina sy ny hinduisme. Rehefa 20 taona mahery teo, fony nipetraka tao Amsterdam dia nanomboka nanao fandroana anaty rano mangatsiaka be Wimof. Tamin'izany no nanombohana molavolatsy kelikely tamin'ny alalan'ny traikefa manokana ny fomba fifehezana ny atsika sy ny paikady fifohana rivotra ary ny fisaintsainana. Tamin'ny taona 1970 tratry ny loza lehibe teo amin'ny fiainany Wimof rehefa namony tena ny vadiny izay nijaly noho ny aretina ara-tsaina. Taoriano tranga mampalahelo io dia nino izy fa afaka manampy olona marary ara-tsaina ny fomba fanao sy ny traikefananany. Izany no nanosika azy anapa-kevitra ampahafantatra sy ampihely ny méthode Wimof maneran-tany. Zava-maniry mpihinana bibikely ny Dionémisipila izay azo lazaina fa isan'ny zava-maniry malaza sy manaitra indrindra eto an-tany. Zava-maniry maharitra ny Dionémisipila manana tao malemy ary ao anatin'ny fianakaviana Droseraceae. Izy ihany no karazana tokana ao amin'ny sokajy Dioné. Tamin'ny taona 1770 i Arthur Dobbs, gouverneuran'ny Caroline navaratra tamin'izany fotoana izany no nampahafantatra voalohany ity zava-maniry ity tamin'ny vahoaka sy ny mpahay siansa Europeanina.
Ny fomba fisamboran'ny Dionne bibikely toy ny lalitra dia nahatonga ny Charles Darwin ilaza fa ny Dionne misipila no zava-maniry mahagaga indrindra eto tany. Mirindra amin'ny rafiny ny ravin'ny Dionne misipila ary manana sava 10 hatramin'ny 12 cm rehefa lehibe. Ahitana fizarany roa ny raviny, ny ampahany ambony sy ny ampahany ambany ary eo afovoany misy faritra mamoaka ranomamy izay misarika bibikely. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy sy mankasitraka fenanao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany fiteraka mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra indray. Veloma tompoko.